fenantandravina malala zontsika miona toy zao ian'ny ten'andriamanitra indray amaky zany ary ndray niafatra tsara mentopantsika koa an'andriamanitra ny izy le manapaka amin'ny fahefany amin'ny zavatra rehetra. Ho aminareo zy olona voantso malao amin'andriamanitra raisy fotahiro an' Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo ny famindram-po sy ny fiadanana ary fitiavana. Amen. Alakamisy evarajona eny amin'ny 20 mpanjinantsika andro hevitra hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Andeha riavana idera sy ankalazan'andriamanitra isika. Anahantra anao ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalazana anao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho, sy derana anao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah tokony hiderana indrindra, ary tsy takatry ny saina amin'ny fahalehibiazana. Ny taranaka rehetra samy hiderana isanao amin'izay mandimby azy, sy hanambarana isanao lehibe. Nilaza ny voninahitro fiandrainanao, sy ny asanao magaga ny saintsainko. Mihery ny asanao matahotra ny tenen'ny olona, ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Anona ny fahatsiarovana ny habe ny fahatsaranao izy, sy iobo ny fahamarinanao. Amen.
hivavaka isika. Ry Andriamanitra be famindraom-po, sotranao zay fa ny fahasoavanao natozao anay, ka afaka mivelona amin'ny teninao, ary indrindra koa ny amin'ny finoananao zay afaka mivavaka aminao. Mideranao zay, mankalaza anao zay, mame voninahitra anao zay fa mendrika anao tomponay izany. Tompo mpanotsy zay, mamindrafo ny ary mamelany eroka ivonoa fahatsoanay. Feo ny fananao masiny zay ndraisanay ny teninao indraika, hiasa mahery aty anatinay zany, amantarana ny sitraponao. Anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay. Amen. Ny ofero antsika amin'ity unité ravina malala dia hitanao amin'ny epistila soratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Romanina 2:10, ny 9:7 ka hatramin'ny 4:30. Mivaky toy izao aminaran'ny Tompo. Endreny alan'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy talany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nalalany sain'i Jehova ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no manome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy ny havian'izao zavatra rehetra izao ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Iza ny miamboninahitra mandrakizay. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ao aminao hatrany ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tianao. Ny mofinaina ny vakina tamintsika teo Romanina 2:10, ny 9:3 ka hatramin'ny 9:30. Epistila soratan'i Paoly amin'ny fiangonana tao Roma, ilazan'ny fomba handraisana ny jiosy indray rahatrizay. Dia hoy ny 9:30, fa izy no nihavian'izao zavatra rehetra izao ary izy no mihazona azy, sady izy koa no antony. Iza ny miamboninahitra mandrakizay. Amen. Zany ndray vanao voalaza ny 9:30. Ampianarin'ny mofinainantsika anio ary avana fa Jesosy fototry ny zavatra rehetra zany. Jesosy ny fototry ny zavatra rehetra. Fa izy no nihavian'izao zavatra rehetra izao. I Jesosy no ambara fa loranom-pirana izao rehetra izao ary ny zavatra rehetra koa. Tsy aty amin'ny testamenta vaovao fotsiny ihany akory fa hatramin'ny Genesis mihitsy dia efa maneho fa tsy miankina amin'ny zavaboary ny fisiny fa asan'Andriamanitra madidio. Noho izany, aoka hitafy fanetreteny isika, fa isika toy izao aneka tsy noho ny amintsika na ny herintsika na ny fahalalantsika na zavatra hafa koa fa zao Jesosy ny fototry ny zavatra rehetra. Zao koa ry havana, Jesosy mihazona ny zavatra rehetra ary izy mihazona azy. Hoy Paoly, midika izany fa ny zavatra rehetra dia ho tanan'i Jesosy avokoa. Ny zavatra rehetra arak'izany dia tsy hoe avy tamin'ny antsy akory, fa mitoetra sy miasa amin'ny alalany. Ny hevitry ny hoe mihazona ihany koa dia hoe amin'ny alalany. Izany no maneho fa Jesosy no mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Jesosy koa araka hita eto antony zavatra rehetra, sady izy koa no antony. Hoy ihany koa Paoly, raha lazaina amin'ny fomba hafa dia zao, Kristy no antony zavatra rehetra ary ny zavatra rehetra dia natao voninahitra Andriamanitra sy hamezam-boninahitra azy ihany koa. Fanontaniana ilana valiny hoe ianao ama-enao anao sy ny fiainanao ve mame voninahitra an'Andriamanitra tokoa? Sainy zany ry havana, dia an'Andriamanitra ireo voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, sotranao zay ny mofinaina ny meno anay izay milaza ny mbola andraisana indray ny jiosy rahatrizay, ka nilazany fa i Jesosy ny fototry ny zavatra rehetra, mihazona ny zavatra rehetra, antony zavatra rehetra. Tompo vavaka aminao zay ho any asa fanomponana ny andrenonay tsiraray ho amin'izany, mba ahefa be amin'ny asa any antsonao, anana faharetana sy fiaretana ary fahazotoana amin'izany, ka hijorovavo ny belinao eo mba ny fitahisinao amin'ny fotoana rehetra anehoana ny voninahitra ao. Jesosy sy trandro eo marary mila ny vavakay. Tompo, amperezo ireo manamanjo, toandro mareo zokiolona sahirana, atao io ny fiazakazanay rehetra, ny asa felomana, ny adidy aman'andraikitra, ny tokantrano, ny fianarana ataon'ireo zanakay, atao io ny firenenay. Vavakay dia atao amin'anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra sy mpamonjy anay, nampiandrinay ny vavaka manao hoe: rahanay izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Be eo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namela anay izay mieloka taminay.
ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay fotoana ry avy nanitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny faharetany sy ny finoana ny ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Basaina ray sy vavy raina rano ny mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Deo an'Andriamanitra izy ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.